menanao indray ary ny vinavinany mety ho toetry ny androntsika ny alahady 7 janoary 2024. ho an'ny faritana Antananarivo dia mbola hitohy ny rotsakorana ary mety araikotroka izany indraindray. Manodidina ny 7 hatramin'ny 17 degré Celsius kosa ny maripana voavinaviny. Ho an'ny faritany Toamasina dia hisy ranorana amin'ny tsitapitapy mety araikotroka mandritry ny tontolo andro. Manodidina ny 15 hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana ho an'ny faritany Toamasina. Ho an'ny faritany Mahajanga kosa indray dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro ary hisy rotsakorana ihany koa indraindray mandritry ny tontolo andro. Ny maripana voavinavina ao amin'izany dia eo anelanelany 15 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ho an'ny faritany Fianarantsoa dia hisongadina mandritry ny tontolo andro ny rotsakorana mety araikotroka any amin'ireo faritra sasany. Somary hisy fiakarany kely ihany koa ny maripana ho an'ny faritany Fianarantsoa satria dia manodidina ny 17 hatramin'ny 18 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritany Antsiranana dia hifandimby ny rahona sy masoandro ny tapany maraina, anorana tandrifindrahona mety araikotroka kosa ny tapany hariva. Manodidina ny 15 hatramin'ny 1 degré Celsius ny maripana voavinavina ho amin'izany. Ho an'ny faritany Toliara, anorana mety araikotroka amin'ny ankapobeny. 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Miposaka amin'ny 5 ora sy 20 minitra ny masoandro ary lentika amin'ny 1 ora sy 15 minitra.